Fantondrany heviny taorian'ny fanoloran'ny gouvernemanta ny programme nasapanjakana ny komitin'ny fampiavana-pirenena Andriamatoa Tapera Andriamanatsoa filohan'ny antokitana pikambana ihany koa ny von'ny CRN raha ny fanazavany dia ny fampiarana izay programme nasa izay foana hatramin'izay teto amin'ny firenena no misy indrokely. Tsara ny programme nasapanjakana izay nampahafantarin'ny Prime Ministre ny solombavam-bahoaka ny zoma lasa teo araky ny hevitra Andriamatoa Tapera Andriamanatsoa filohan'ny antokitana sady ao anatin'ny CRN. Saingy manamafy ny tokony andiniana ny lalam-pandrenana ny tenany. Ny programme teto na tamin'ny deuxième république na troisième république teo sara daholo ny programme. Fa ny hitanay ny lalàna fototra misy mamy an'izany programme zany aloha jerena. Zany mahampizorana CRN io lalàna fototra io dia ny lalam-panorenana. Izany lalam-panorenana zany no lalàna fototra hoentina agnatanterahana ny programme io. Raha tsy zany no tafapetraka eto dia sisy mipita amin'ny vahoaka reny programme reny. Ka zay CRN dia hitanay io dia sara ny programme hatramin'izay zay eto agnatin'ny mera-pirenena fa izy sisy vokany io raha sy lalàna fototra ka zay mahatonga anay lalàna-panorenana zany no andrasanay zao andrasanay amin'ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana na ny présidence hoe ovina nanaovana référendum constitutionnel zany ahafana manaovana lalàna fototra io lalàna fototra io dia zay dia mbola averimbenay tamin'ny CRN raha ny lalàna sika io sy miova ho lalàm-panorenana fananganana fanjakana fa lalàm-panorenana fampiavana-pirenena sy tateraka daholo reny programme reny. Manamafy ihany koa ny fametrahana ny androm-panjakana isana fampiavana-pirenena ny CRN. Raha fijery vaokanazy teo moa le fampiavana-pirenena hoy zany dia ny fampidirana ny hoe mapara ny ambaratonga tao amin'ny anteny mera-pirenena zany samby hitondra sy fampiavana-pirenena zany sy fampiavana-pirenena zany aminay fa fizarana toerany ka za sy mitombona. Ka eto moa zany zay dia mbola manao asoava amin'ny fitondram-panjakana ovina nananganana ny institution de réconciliation nationale zay andrasana io dia miany zany zay io sy hitanay zay miresaka sisy hoe ovina nananganana io fa hoe fifidanana mera zay voadinikeo fifidanana le député merina dia miany zany zay. Raha hitanay so tanteraky io zay vao mangalaka positionay. Araka izany dia miandry ho fanapa-kevitry ny fitondrana ny CRN.